Amin'izao fotoana izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamatoa sy ramatoa isany randriambololona ny arentany aina fanatenana tamin'ny 2 amin'ny volana oktobra, ravelson ilaina andriantsoa tamin'ny 5 ny volana oktobra, randria malala manatsoa tamin'ny 5 ny volana oktobra, ary ravo malala Elizety tamin'ny 20 ny volana oktobra, rakoto razafy mandimby mamin'ny hery tamin'ny 20 ny volana oktobra, ny promotion fanavotana ny 17 oktobra, rajonarson sarobidiny aina fitiavana nomena tamin'ny 15 oktobra, ramarson tolojanahary tamin'ny 11 oktobra, andria mahandry lalaim-panomezana tamin'ny 17 oktobra, mangataka fahasalamana, ainkisoavina tamin'ny 12 oktobra, mangataka ny hira 2700 amin'ny firana FPVM. Randrianandrasana ranto 9 oktobra, mangataka fahendrena, randrianarjona fitahina arlala 19 oktobra, ary razafin-dra naivo ary ny laina 20 oktobra, randria mandimby manana afaliana miatra 20 oktobra, mangataka fahendrena sy fahasalamana. Ny rahary manana tendriny ray fifaliana Warren fa 19 oktobra, razafimbelo Lydia Armandine 19 oktobra, ny promotion avitra 12 oktobra, rahary lala Janine Espérance 18 oktobra, razafy mamonjy Christiani 20 oktobra, randriantsoa fifaliana dia mangataka ny hira amin'ny FEFI le razafy mamonjy Christianité hoe raiso Jesosy raha azo atao tompoko. Randriantsoa fifaliana 15 oktobra, rasolonirina Marie Joséphine 16 oktobra, mampiandry tsingeritaona na mpiandry safidiny aina ton tedi zay mangataka ny fitahina amin'ny fianarana sy ny fahasalamana. Rakotondratsimba sahaza nekena tendro fiderana efataona, ary ranarvelo barinyaina Sylvain zay fa 30 taona nandidina ny vavoniny fa de salama sara izy amin'izao. Raha natoandro Joely any France 10 taona mangataka fahasalamana. Randria soaniony obiny aina sarbidy Rabeniony andrianome naivona velo farala, dia rasoa zana manana, rasoa zana miaina norosoa mangataka nira 20 ary mangataka fivavaka ho an'ny tokantranony. Ramily Arso Charline 19 oktobra, rakotonirina tantely ary finaritra 15 oktobra, ary Samuel senorina dia tamin'ny 16 oktobra dia tsingeritaona na mpiandry azy. Farany andria mihaja ambintsoa fifaliana tamin'ny 15 oktobra. Dia afaly miarahaba anareo reo ny Fiangonana amin'izany tsingeritaona pasoavana maro isan-karazany zay nomen'ny tompo taminareo izany. Ny kadoa omenanareo dia ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay hovakitsika ao amin'ny boky Isaia toko fa 5 Boky Isaia toko fa 5 andininy voalohany sy ny fahatelo ihany. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: androso eo anoloanao aho, ary andravona ny mpitaotaona sy anorotoro ny varavarana varahana, ary anapatapaka ny idivy, dia omeko anao ny rakitra amin'ny maizina sy ny arenana fenina amin'ny mangingina, mba ahafantaranao fa izao no Jehova, izao no antsanao amin'ny anarany dia Andriamanitry ny Israely. Amen. Hitsangantsika hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Vavakintsika. Jesosy Kristy tomponay io misaotra midera mankasitraka mame voninahitra anao eto amin'ity toerana masina ity zay raha mbola afaka miantso ny anaranao. Misaotra anao koa ny amin'reto mpanomponao marobe 2 mianadahy mianaka. Matsiaro ny tsingeritaona pasoavana maro tao anatin'ny fiainan'izy ireo tsiraray avy. Jesosy tonga eto izy tsy mandry ny sainy ary tsy mety ny foiny, fa dia nanoratra ny anaran'izy ho vakiny
eto amin'ity alitara masinao ity Jesosy jereo manokana ireo mpanomponao ireo ninninona zava-miatra ao anatin'ny fiainana ninona na etaetapony ao mifangatahana sy mifanondrina ianao nge ny anatanteraka izany ho an'izy ireo tsiraray avy ary misotranao mbola nomenao fahasalamana izy ireo mbola namenao hery sy tanjaka ary indrindrindrindra matsiaro ny asa fanompony eto anatrehanao notoriana taminay teto ny teninao Jesosy manao hoe lasao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy koa na inona zava-miatra ao anatin'ny fiainan'izy ireo tsiraray avy dia handroso mandrakariva hitombo finoana amin'ny fanarahana anao ane ireo mpanomponao eto koa mety maro manana zany tsingeritaona maro isan-karazany zany nefa tsy mba nasoratra any anarana mitsangana eto izahay mivavaka ho an'izy ireo tsiraray avy Jesosy ianao mahita ny tokantranon'izy ireo ianao mahita ny fiainan'izy ireo tsiraray avy aiza velanao irery naoviana miantso ny anaranao dia miainao azy any an-danitra ianao ary mamaly vavaka azy mandrakariva ianao ary dia mba jereo ampitomboy ny finoany mba aizany manompo anao ka dia hisorana be deaibe taminao ny fanokanana fotoana nafahana nahatsiaro indray mitsingeritaona maro tamin'izy ireo tamin'ny androany ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay mirina sy angatahana izany vavaka izany misaotra Jesosy amen petraka isika tompo so tsika araka izy dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady angatana ny mpianatra sekoly alahady ny ankizy madinika rehetrarehetra dia ny diakona pia ary ny mpampianatra sekoly alahady mba hitsangana ao anatin'izany dia ataontsika ny raha 3:7 ny andiny voalohany ihany hoe tia zaza ny Jesosynay Dia sasa ni Jesusina Lalita fundi sasa nututuni Dia sasa ni Jesusina Yundika ivavaka sika tompo manome voninahitra anao zay Jesosy satria tianay ianao mbola nanome tombonandro lehibe amin'izao antom-pahavelomana izao dia misaotra anao koa Jesosy fa tonga eo amin'izao 10 minitra ny sekoly alahady izao reo ny ondrikelinao Jesosy reo ny zaza madinika reo ihany koa ny tanora Jesosy engany ny tenin'Andriamanitra izay ampianarina azy ireo mba tena hitoehitra petsaka ao anatiny mba tsy hompihain'ny mpanadino izy Jesosy fa mba hompihain'ny mpankatoa dia voninahitra teo anao rery ihany amen petraka tsika tompoko tantara kely avy hatrany raka izy no entina hisaritana ny saitsika nisy tovolahy anankitelo raka izy ny raha nandeha any amin'ny toerana anankiray dia rehefa niala tany hatrany ireo ankizy raha anankitelo ireo raka izy dia efa nafarana tsara rehefa tonga amin'le toerana andehananareo nareo dia tsy mahazo miteny tsy mahazo miresaka fa zay natao rehefa tonga amin'io toerana io dia nandeha ary izy telo lahy raka izy dia rehefa nandeha dia tonga teo amin'le toerana zareo raka izy dia rehefa tonga teo izy dia nijoro dia ozy le anankiray raka izy rehefa tonga teo eto moa le toerana tsy azo itenenana dia naninona izany raka izy maty izy satria niteny dia anankirosy izy ny teo amin'le toerana dia niteny indray le ankizy le anankiray ry havana hoe efa tenena hoe aza miteny mbola miteny ihany dia naninona koa izy maty koa izy raka izy dia anankiray sisany teo raka izy dia ozy izy le anankiray hoe soa ihany efa tsy niteny dia naninona koa izany izy maty ihany koa izy lesitra tsoahantsika amin'izany raka izy dia izao indrindra ho antsika mpianatra sekoly alahady dada sy neny ny solo-tenan'i Jesosy eny amin'ny tokantranontsika eny rehefa mba miteny dada sy neny hoe aza mandeha arifa matenana ianao dia tsy mandeha koa isika rehefa miteny dada sy neny hoe aza mihinana an'io fa makarary ianao anie io dia atsanina fa misy vokadratsiny dia tahaka izany koa tsika tanora sy ny olon-dehibe rehefa zavatra fantatritsika hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza misotro toka tsono ianao fa makarary anie io
dia hajanona ihany koa satria Jesosy ry havana dia niteny mihitsy fa ny fahafatesana no tambon'ny ota. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika lesona amin'izany dia ao amin'ny ohabolana fahaefatra andininy fahaefatra tapam-by manao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tandreo mididiko dia ho velona ianao. Aferitsika indray mandeha miaraka hoe tandreo mididiko dia ho velona ianao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Eny tompo dia miarabantsika rehetrarehetra indray miara-miangona araka ny teniny Jehova hoe ny tenin'ny apôstôly Petera hoe aza manadino ny fiarahantsika vavaka miangona. Sotra to ny mba zavatra manetikitika ny saiko iarahako aminareo dia zao. Misy miteny foana na miteny foana tahaka ny voalaza teo na tsy tokony hiteny aza na dia raharana hiteny aza fa tsika dia afaka miteny maneho ny hevitritsika. Dia mba miteny aminareo satria misy miteny manao hoe dada aza resahana ntsony momba ny nofy. Fa atao fotsiny hira dia toriteny dia rakitra dia mody adiny iray dia vita. Io ny mahatonga ny olona miala ato izy toy izay hoe velozy alany. Inona moa ny mahamaika? Mitaizanareo foana inona moa ny mahamaika? Ohatra zao mety ve zany hoe Jesosy mba mangataka aminao mihitsy Jesosy fa marary be mihitsy any Jesosy tena voan'ny kansera be mihitsy ny nonoko Jesosy ka dia mba mangataka anao Jesosy mba inona Jesosy mifanafody avy eny aminao omenao ameny veloma. Tsy hitanao izay valiny dia zany hoe veloma zay ny atao hivavaka. Makany amin'ny dokotera dokotera za dokotera lazaiko anao fa tena marary mafy mihitsy tia nefiko ty ka tsy hitako mihitsy tsy mahina-kanina mihitsy dokotera veloma. Sitrana leolona sa tsy sitrana? Nisy fanafody sa tsy misy? Zay dia zay na tokony hoe tsika aneo mivavaka mitalao mitarainy mitomany aza mangataka zavatra amin'Andriamanitra. Zay dia mody tsy rarahinao izay valiny, tsy rarahinao izay fanafody men'Andriamanitra any fa nitaraina amenina. Zay ve nivavaka? Nivavaka hifamaliana amin'Andriamanitra. Raha mangataka manantena inona? Manantena valiny. Ahoana nefa no azahoantsika valiny? Ahoana ny fomba hitenen'Andriamanitra amintsika? Ny nofy. Ka raha tsy avelanao miteny ny nofy aiza aza ny ahafantarana hoe ino ny valiny vavako. Ny ady tamin'ny pasitera anankiray tsy pasitera antsika fa ny pasitera hafa zafady miteny an'izany tsy ilaina ny nofy dada. Ay, aminao zany ny nofy anefa hitenen'Andriamanitra amintsika olombelona. Ka ahoana no azahoana ho valim-bavaka avy amin'Andriamanitra raha tsy miteny Andriamanitra? Marina zany. Ka ahoana raha ny fomba hitenen'Andriamanitra aminao eo anatin'ny saina dada? Ny eritreritra ihany, zay ihany dia valiny. Marina be zany?
ny eritreritro ny atao hoe eritreritr'Andriamanitra. Ny eritreritro ny lazainao fa valy tenin'Andriamanitra. Tandremo fa diso zany Jehova no miteny hoe lalako tsy lalanareo ary ny fihevitrareo tsy fihevitra. Hitanao zany ka raha anao mieritreritra hoe izay raha anatin'ny lohako ihany zay ny atao hoe bitsika ny fanahy masina, very ianao. Zay le manao mitenanao Andriamanitra, zay le manao hoe mpamina ny sandoka, dia miteny aminareo fa tsy mibedy aminareo. Tsy ilaina ve no mamaky zany nofo zany tsony atao am-piangonana sa ilaina? Enintsika zany mangetaheta valina an'iny olona. Eo amin'ny toerana izay tsonareo ny anarako kosa anatonako anao dia hitahiko anao ka iza anatina fotsiny izy aza manatina eo ihany veloma sady toy vavaka ka dia mba angataka mba tsara ho aho ny manakina zavatra fa mba eritrereto ihany fa Andriamanitra ny miteny amintsika. Ka raha vao tsy henontsika izay zavatra lazainy dia hoy ny soratra masina hoe niteny taminao aho nefa tsy nohenonao. Tanao zany niteny taminao aho izy nefa tsy nohenonao. Zany ny voalazan'i Jehova. Ka dia mba mitandrema ihany ny antony ivavahantsika dia mitady valiny, ary ny valiny tsy misy afa-tsy ny nofo ihany. Ka dia manazava ny sainareo amin'izany. Dia anao fanatitra antsika izao ry havana ny fefy moa tahaka ny sampana rehetra dia manao tafika masina, lasa lavitra mihitsy, mahavita lavitra mihitsy, mahavita be dehibe lehibe. Ao ny sampana manorina fiangonana mihitsy, tena miderazy mihitsy sika amin'izany. Dia efa manao koa ny sasany, manao koa ny sasany na ny tany amin'ny fefy hoe nareo anga tsy mba mieritreritra ny manao fiangonana. Ny anay ozy tsy ny manao fiangonana tokana fa manampy fiangonana marobe. Marina zany ho sa tsy marina? Tena manampy fiangonana marobe reny any ambanivolo rehetrarehetra reny tsy mba vitany hoe ndao anao fiangonana ry fa ny azy mihitsy ny fiangonana rehetra zay miatso azy dia tena ampiny. Misaotra nareo fa dia efa mahenina hatrany amin'ny telefona na vita be dehibe ny fefy dadaka dia misaotra zava-dehibe zany. Le valiny zay le lazaiko teo, le valiny avy any amin'i Jehova mba ho an'ny fefy, mampahiry ny fefy dia tohizo ry fefy. Misaotra to anao rakitra tsika izao kitapo amin'ny lamba an'ny fiangonana, fa ny ampane kosa dia ataontsika daholo ho an'ny fefy. Amin'izany asa be dehibe sahany zany ary efa nampahery sy nampijoro ny fiangonantsika mahantra any ambanivohitra. Dia zay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
Kun FEFI amin'ny Fanateram-bokatry Jesosy Kristy tompony ombana ireo mandrakariva ary hiaranareo any amin'ny asany izay tanteranareo.
toy izao ireo raharaha voaray fakitentsika nio dia amin'ny asan'ny apôstôly toko faheniny. Araka izany ny fefy dia mamarana ny fanateram-bokatra anio ary rehefa amin'ny 10 ora sasany kosa izy dia isy ny concert aizahoaizan'ny lanitra izay ho tanterahana amin'ny rihana faefatra ary isy ny fisarihana ordi portable amin'izany. Avy amin'izany ilazana ny mpianatra rehetra fa mianatra isika anio aoriana Fotoam-pivavahana voalohany ny fandaminana dia ny D3 hatramin'ny D9 sy ny olon-dehibe amin'ny rihana voalohany, D10 D17 D18 ny amin'ny rihana faefatra. Mampatsiahivina isika mpianatra ny ray aman-dreny ny mpampianatra ary ny dekona mpiasa fa androany no natanterahana ny Alahady Mpitandrina pasteur Rasolomboangy Marie Clotilde na pasteur Magie. Isy ny procession izay ataon'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mandritra ny fianarana, ampatsiahivina ihany koa isika mpampianatra ary ny dekona mpiafa androany ny AG. Antsoina ihany koa ny zanaky ny Fiangonana rehetra izay hanao arbre de Noël sy ny mpampianatra sa rehetra amin'ny mpianatra azo krismasy fa ny fidirana dia ny Alahady 17 Oktobra amin'ny 1h06 sasany. Avy amin'ny sampana fanantenana ampahafantarina isika mpikambana rehetra eto anivon'ny sampana fanantenana fa misokatra manomboka ny Alahady 3 Novambra izao fanavaozana ny fisokatana anarana ho isan'ny mpikambana ho amin'ny taizana 5 sy 2 anomboka amin'ny fotoana ihany koa ny fampidirana mpikambana vaovao antsika rehetra tsy mbola ao anatin'ny sampana ka hiditra sampana fanantenana. Fotoam-pivoriana dia isaky ny Alahady manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 12 sy 300. Antsoina ihany koa ny dekona mpianatra sampana fanantenana sy isika rehetra raha amandray mpikambana ankizy kely ary isika mpikambana lehibe fa ho tanterahana ny Alahady 3 Novambra ny izao ny FEFI fanaontsika isan-taona. Avy amin'ny tanora zokiny noho ny mahay-ray antsika amin'ny tompo dia efa ilay manasa anareo mpiara-mivavaka sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra mba ho tonga hifanotrona sy ara-ombam-bavaka noho ny Alahady Mpitandriny Rakotondrasoa Marcelin Robert mivady ny Alahady 17 Oktobra ho avy izao amin'ny 10 maraina ao amin'ny rihana faharoa. Avy any ivelany avy amin'ny Tobomasina Bodanerana famonjena mba ho fanohanana ny fananganana ny toby ny komity ny fananganana ny Tobomasina dia mikarakara hetsika gardien parti tanterahana ny zoma 1 Novambra eny Ambotoa Soavin'ny Merina koa manentana antsika mba ho tonga maro amin'izany gardien parti izany. Isany amin'ny fotoana ihany koa no sarihana ilay 4x4 Chevrolet Captiva ary ampatsiahivina isika fa mbola misy ny tapakila izay jifaina amin'ny vidiny R1,000 koa satria efa vita ny fanatitra dia ho atolotra izany. Eny tompoko dia fampahirezana ny sampana foana moa ny ataontsika vavaka ho an'ny sampana foana, ny sampana koa izay nandeha tafika masina dia samy nahatsiaro fa nitahian'Andriamanitra ary namokatra be mifiainany taoriana izany asa nataony ho an'Andriamanitra izany dia mahatsiaro tsika isaky ny vokatra ny sampana hoe tena fitiavana mahagaga tokoa nataon'i Jesosy aka dia hanovely rano aminao Jesosy fa tsy mivadika aminao mihitsiny mandrakizay tsangantsika rehetra. Mamilote ewanilana fitinia rafu-rafuni tena api watuku nifasua tena saralote nifita ifenana matumi vote nutaiara rasetrama enjena zendrai
dia tsy lavo famitso ianalonia pampolatokiana fikitramina tsy misy avitanay afatsy anao ry Jesosy nivenirareza ataonay amina tsy vadika minao zahay mandraky izany tory fambola toky anao fambola toky ana ifikitramina tsy misy avitanay afatsy anao ry Jesosy nivenirano izany ataonay amina tsy vadika minao zahay mandraky izany edo teka ho antomposika am'izany rehetrarehetra vavaka isika faly mihitsy anao Jesosy mandre zany hira izany era-pampona feno fitiavana faly anao ravoravo anao tamin'izay rehetra efa nataon'ny sampana rehetrarehetra ho anao ary tsy mitsatra manao zany izy hatramin'izao efa nankasitraka injato amin'ny arivo tamin'ireny sampany ireny ianao ary manateny zay fa ankasitraka dia ankasitraka sampana FEFI koa ianao amin'ny zava-dehibe ataony ho anao satria tsy miala aminao izy fa anao izay mahasoa ny asanao mba ho voninahitry ny anaranao natolotra ho anao zao fanatitra Jesosy raiso zany na kely na be raiso zany vokatra ny fona rehetrarehetra diampitomboy asoa ny fiangonana rehetra ny anaranao ny angatahako izany Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany Alleluia basina 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 Jehova tompon'andro entika tanteraka tokony izany raisiny zanaka amen petraka izy avy amin'ny prelo volana fahavalo fifalainao anay ireny fiangonana FPVM tsy edidia miadanandrina morokaino manasantsika ambelezana rehetra mba hiara iderasan'ny mevonahitra Andriamanitra tia tanindrazana ny 27 sy 17 oktobra ho avy izao mpandaram-potoana amin'izany ny 27 oktobra dia fanokanana ny trano vatom-piangonana ny Mazaina ny hariva dia fiderana lehibe rana amin'ny sampana SL4 ny alahady 17 oktobra dia fidirana amin'ny 7 ora sasa-maraina ny Fanateram-bokatry ary faranana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izy ny isa-taranaka aterina eny edin'ny altara amin'izany koa dia izy varotra sakafo mividy mirary ary izy koa ny fisarena lehibe izay atao mety azahoanao telefonina Android, JBL sy ny maro samihafa ny tapakila dia jifainao amin'ny vidiny ariary raisina ny birao fiangonana sy ny mpino rehetra koa manasantsika rehetra izy ny amin'izany isy ihany koa ny fiara iraisana izay amin'ny alahady mialo amin'ny shopliantso kaiky ny gastrop-pizakadramamy amin'ny 7 ora sy sasany amin'ny sarandalana 7 ariary mandroso sy miveriny avy amin'ny prelo volana faharoambefolo antsoina isika sanapelezana nosy be Philadelphie avy amin'ny retoranydreto Ambohitso tsara zaza mamanina mbatoringitra voitsara asina mbo miarina saritsovana
Antanetiny lava Sabotsy Amboikely Andrenkely Ampanasamby sy ny manodidina mba tonga ivory na andinika ny fikambanantsika izay ho tanterahana androany amin'ireo ora sasany ao amin'ny lo IVC 156 Akarobato akaiky ny Fiangonana FGKM Akarobato na ao amin'ny Ralahy Rakotomahefa. Izany fotoana izany dia hotrony pasteur Joseph Anosbe sy ny tonian'ny filohan'ny zanak'ampelezana. Filazana fanambadiana Madame Veuve Rasolondrabe Lalao Andany Andriamatoa Rakotondrabary Joni Ajaniaina Ramatoa Miadamanana Sandrina Lalaina Ankilany dia faly manazanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriamantana Haza Arvelo sy Rakotondrabaritsika Fanatenana izay ho tanterahana eto Fiangonantsika ny Alakamisy 4 Oktobra amin'ny 12 maraina. Randrianary Luc Antonio Yery Andrianany Joseph Marie Irma Andany Rakoto Arso Laurent Julien Razafy Arso Lalo Julien Ankilany dia faly manazanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randrianary Fany Andrianiaina sy Andrianambintso Jenny Chania izay ho tanterahana eto Fiangonantsika ny Sabotsy 9 Oktobra amin'ny 9 maraina. Ramatoa Zanak'olona Victoire Ramatoa Soarmanana Marie Angeline Nandany Ramatoa Rasoa Zanapanahy Estelle Ramatoa Armanana Janine Andriamatoa Andrianjakamana Maminanirina Yvon Frédéric Mivady Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Andrianelson Hajarina sy Randrianjakamanana Miangaly izay ho tanterahana eto Fiangonantsika ny Sabotsy 9 Oktobra amin'ny 10 maraina. Andriamatoa Tsiarvony Daniel Ramatoa Manantena So Henriette Andriamatoa Antenaina Loris Serge Andany Andriamatoa Tserson David Ramatoa Zafimahazo Reine Priska Ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rantenaina Tefy Irianina sy Tserson Reine Joasy izay ho tanterahana amin'ny FGKM Engineering Fahasoavana ny Sabotsy 9 Oktobra amin'ny 7 maraina. Andriamangavelo Ajaniaina Hary Fenitra Rojo Andany Randriamifidy Panuel Raliarso Pierrette Ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Tsorniaina Randriamangarvelo sy Entso Fidelis Ranjaniaina izay ho tanterahana eto Fiangonantsika ny Alakamisy 13 Oktobra amin'ny 12 sy sasany. Ramatoa Kiemba Marceline Ramatoa Betsaona Emilienne Nandany Andriamatoa Nelson Armand Johnson Ramatoa Zanapololona Justine Andriamatoa Rambeloson Cyprien Guillaume Ramatoa Ranivo Arvelo Fanjaniana Claudia dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Ranoenjanahary Andoniana Jacques Michael sy Andriambeloniana Lomena Fitiavana izay ho tanterahana eto Fiangonantsika ny Sabotsy 15 Novambra amin'ny 10 maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasinana ny rainy sasatsasany amin'izany fanambadiana izany aoka izy anantona ny tompony andraikitra. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fitsanganantena maty nampandraisana anareo dimandry ny reto mpanompony manaraka ireto Randrianirina Jean Daniel mpiandry promotion mpanompo-pifaliana nodimandry rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany ny vadiny Narindra Arso Bakolonirina Claudry izay mpiandry promotion mpananatra 2 sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina. Razanajafy Marguerite mpiandry sady loholona ao amin'ny FLM natsony indray ody any amin'ny talata 9 Oktobra nefa nivahiny 7 taona teto an-tany ony zanany enina menata izay Ramanantoana Gilbert sy Fenhova Marguerite no misolo tenazy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina. Ramanuel Antoine natsony indray ody any amin'ny Alakamisy 17 Oktobra rehefa nivahiny 10 taona teto an-tany ony vadiny Rajoely Malalantony Irina Eliza sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina. Rabesotra René Nassar natsony indray ody any amin'ny ny Alarobia 7 Oktobra rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany ony vadiny Razafy Arvelo Antanirina promotion fanavotana sampana FEFI ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny ihany koa dia efa voalevina. Dia Andriamanitra tompon'ny fampinoana ne ampionina ny fianakaviana tramanjo.
dia reto indray ny voady sy ny rakom-pisaorana izay voaray tamin'ntsy maraina intsy misaotra ny jesosy ny amin'ny fitantanana faritra izay natao dia mbola apetraka eo an-tananao jesosy momba ny tany any ambanivohitra voninahitra ho anao jesosy 2 alina ariary ka ny 5 sy 1 alina ariary ampafolony ary ny 5 atolotra hoan'ny mandry jesosy misaotra anao ny amin'ny famindramponao aminay mandrakariva indriny ampafolo karena kely mena amin'ny fefy 4 ariary fandraisako anjara amin'ny fanompona ny tompo dia mangataka ny hira amin'ny fefy mangataka ny hira mba tantaninao ny draiko misaotra betsaka jesosy ny amin'ny fahasoavana marobe sy ny fitahianao ny zanakao narovanao tamin'ny aloko ny fahafatesina velona trapo amin'izena no ny famindramponao 25 000 francs misaotra jesosy amen misaotra ny amin'ny famindrampo sy ny fahasoavanao fa voaraisomatsara ny pension ampafolony 9 alina ariary misaotra jesosy ny amin'ny tombonandro fahasalamana ho azy 20 taona dia mbola apetraka eo am-pelatananao ny fahasalamako sy ny fiainam-panako anaovako ny asanao misaotra jesosy 5 ariary atolotra ho an'ny sary sy feo promotion mpanoro lalana tany ambotanerana anniversaire miara-patsika promotion engany ka aritra amin'ny fanompona isika rehetra tsisy voleny jesosy malalo misaotra anao raha mbola nitantananao ka nahazo vola kely ko indro ny ampafolo ny mangataka fahasalamana avy aminao 2 alina ariary ka indray alina ariary ho an'ny fefy ary indray alina ariary ho an'ny sary sy feo misaotra anao izay jesosy fa tena tsy eny tokoa ianao enina dia mandaly ato sarotra tamin'ny fitasanany zanakay dia teo foana ianao 2 alina ariary atolotra ho an'ny D1 jesosy eo misaotra ampany 2 sy 1 alina ariary atolotra ho amandra Jeremia 33:3 mariage teto Taninanandrano 7 taona dia mba ataovy manana fo tsy mankahala andrafozako ao jesosy raisy jesosy ty volo ty fa atolotra anao vokatry ny foko 2 ariary 2 ariary ho an'ny sary sy feo misaotra jesosy fanotahina ny promotion tsy morona ka feno 10 taona omefa faondrena daholo anaovana ny asanao tsara jesosy eo iny misy vola kely 5 ariary anangona ny altara misaotra jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay isanandro mba eo hatrany fidiram-bolanay jesosy ampafolo-karena 2 alina ariary misaotra jesosy ny fitahianao anay na dia mafy aza nady taminay dia teo an-tananao mahery namonjy anay apetraka eo am-pelatananao mandrakariva ny asanay vola raha etsy ariary anaovana ny asanao indro manolotra ny ampahany tamin'ny hofatrano atolotra ho an'ny D1 5 sy 4 alina ariary misaotra jesosy mankasitratra jesosy malalo 250 000 francs ka 100 000 francs pasteur ambanivohitra 100 000 francs amin'ny FPVM sampana na Tomasina ary ny 50 000 francs ho an'iny soarzety amin'ny toby ambotsimeloka bisou jesosy malalo jesosy nitsiny ampafolony karamako anaovana ny sary sy feo 2 alina ariary mangataka vavaka fa mbola voafatotra amin'ny fitabatabana tsy soratra 2 alina ariary ny fianarako dia atolotra mifono zany jesosy raha izao vao manefa ny voadinao misaotra tamin'ny nahafahanao examen conduite dia misaotra koa tamin'ny nanomezanao vola tamin'ny fomba mahagaga natao écolage mangataka sa jesosy mba omeo fitadidiana sy fahazotoana ary fahaizana avitako ny fianarako bisou jesosy 2 ariary ho andreo izay nanoratra ny nofy efa nomena ny dada tia misy anankiray nanolotra izy 9 ariary misaotra jesosy tamin'ny famonjenao hafa nasehonao marina rehetra ary mbola apetraka eo aminao ihany koa ny anankiray hafa sy no avy ny fiainanay ka izay sitraka eo ariary no aka tanteraka 4 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ho amantra ary ny 2 alina ho an'ny voninkazo dia misy mpanomponanitra Andriamanitra iray mangataka torohevitra avy amin'ny tady izy fa voan'ny diabeta hono izy dia metraika any amin'ny masony izany dia ohatrany hoe tady tsy ahita ny masony dia mangataka vavaka izy ary manolotra 5 ariary atolotra ho an'ny dada misaotra jesosy ny amin'ny famindramponao ho aminay menakavy mangataka vavaka amin'ny dada fa marary ny hopitaly ny anadahako manolotra izy 2 ariary atolotra ho an'ny dada mangataka vavaka mba hontahy jesosy ny tokantranonay ny asa fivelomana ary indrindra ny avitany ny asan'Andriamanitra tianay ianao jesosy 5 ariary misaotra indrindra jesosy malala fa afaka baka ny sandrikelinao
ka toroa lalana amin'izay toy ny fianarana arivo ray alina ary atolotra ho an'ny fanamafisam-peo. Misaotra sy mankasitraka indrindra Jesosy tamin'ny fitantananao ny herinandro ka indro apetraka feno am-pelatananao ny herinandro vaovao. Misaotra Jesosy fa vita ny dosie hidiranao mpiasa mazakana, ianao niaoka hiasa ko mba ho valide ny dosie iny apetraka am-pelatananao ary anao niaoka mba hiasa. Misaotra Jesosy roa alina ary atolotra ho an'ny dady. Misaotra sy midera ary mamay voninahitra anao Jehovah ray fa mbola nitahinao toy izao, manaja sy miarabanao Jesosy Kristy fa mbola vavaka ataonao antrehandray na toy izao anay, manolotra roa arivo sy roa alina ary ho an'ny sary sy feo. Jesosy misaotra anao izahay fa nitahinao nataonao mpandresy ny zandrikelinao mangataka vavaka amin'ny dada ary manolotra ray alina ary ampafolon-karena roa alina ary mifonao Jesosy raha izao vavaka manolotra ho anao ny ampafolon karamako mba raha iso an-tanana Jesosy ny fiainanay fa mialoko aminao izahay. Misaotra Jesosy. Fanatitra roa arivo ariary ny seza amrehana faharoa dia mba tsy hiovy sy amindrao fo ao tompo. Mankasitraka fa tratry ny 20 taona mbola velonay hatrampamonjena mba homeo tanjaka fahasalamana hery mba hahavitana ny fianarana ary nanompo ny tompo hatrano mandrakizay. Ray alina ariary atolotra ho an'ny sahirana, ray alina ariary natolony ka ny 5 ariary ny sahirana ary ny 5 ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra. Misaotra Jesosy ny famindrampo sy ny tahinao ny zanako tamin'ny asany ka sy io ny zanako mba ho tisy hanompo anao fa ianao ry ihany mahay manova ny olona maina. Roa arivo ariary ary ray alina ariary ho an'ny asam-pifoazana. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy fa nomenao fahasalamana, mangataka trano mitokana compteur zay Jesosy manodidina anambato mainty na ambony tsiry. Roa arivo ariary atolotra ho amandry tiany ampafolo-karama. Ray alina ariary atolotra ho an'ny pasteur miofa natsingany voalohany eto amin'ny fiangonana. Tsy soratra. Roa arivo ariary. Fanapisaorana ho an'i Jesosy 5 arivo ariary. Soranao Jesosy no ny fitahinao sy ny fiarovanao anay tamin'ny herinandro iny, mangataka vavaka mba ho sitrana ny zanako vavimatoa sy mba hitahinao anay amin'ny herinandro manaraka indray ary mba hanomezanay fahendrena sy fahaizanao andrazavinkeliko izay mbola mianatra daholo izy ireo. Ray alina ariary atolotra ho an'i Jesosy. Atolotra ho an'ny dady. Tiany nanolotra 5 arivo ariary izay nanoratra ny nofy izy. Teranao teran Jehovah lalandava ao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahina ka natratraranay ny 70 taona ny mariazinay. Misy vola kely vokatry ny fo anatsarana ny feo sy ny sary 4 alina ariary. Anniversaire ny rakotoary miora mampionina tamin'ny 20 oktobra, mangataka vavaka ho amin'ny asan'Andriamanitra indraiketana ny fandehanana birao etratrano sy jirama manomboka rapitso ary ny asa fivelomana 5 arivo ariary. Misaotra Jesosy fa efa nanomboka mahay ao any am-pianarana ny angatahako aminao Jesosy dia mba ho tadidiko foana ny lesona izay ianarako ka mba hananana fitadidianao dia mba ho isan'ny 10 premier za amin'ny examen. Misaotra Jesosy 5 arivo ariary atolotra amandra ary farany fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao misaotra anao Jesosy no ny amin'ny tsingeritaona ny ralson Rawelson Charles tamin'ny 10 oktobra sy Ralson Michi Nelson tamin'ny 17 oktobra. Voninahitra ny dia ho anao riariana ko ity misy rakosorana 25 000 francs amin'ny pasteur ambanivohitra ary 25 000 francs ho an'ny voninkazo dia mangataka vavaka amin'ny fianarana mba ho tanteraka ny fikasana rehetra. Eny amin'ny 9 ny fitambaran'ireo voady voaray tamin'ny Tianiotia, 27 teto amintsika, 30 tao amin'ny rihana voalohany, 90 tany amin'ny rihana faharoa ary 7 tany amin'ny rihana fahaefatra no voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery. Izao indray ny afatra men'ny tompo antsika misaotra azy. Za dada nanofo hoe nisy goka be, tsy teny gasy aloha zany goka be zany. Za dada nanofo hoe nisy goka be ny tongotra eo akaiky ny cheville gauche dia nisy olitra. Inona ny dikan'izany tsy mpiandry? Zany atao hoe rôdy. Tsy fantatra aloha na mpiandry na tsy mpiandry.
raha mpiandry ianao dia jesosy mihitsy miteny aminao ianao mihitsy no miasa amin'ny tenanao raha mpiandry ianao makakovety ianao asina rano amasinina ho ny rano jesosy dia ao anao no manasany io tongotra io ohatra manala siligoma mihitsy hoe miala hatramin'ny 10 minitra fa sy hoe topampisahana fotsiny fa hoe miala zany foana ny ataonao eo dia manao an'izay ianao mandritra ny 3 andro fa raha sy zany tena goka araka amin'ny teninao teny tsy teny gasy zany sa tatana nofo hoe nihinana ronono manta mariako fa za dada marary efa 3 volana za fanina foana sady mangovongovotra daholo ny tenako rehetra sady tsingebaheba foana ny tongotra makanesany amin'ny dokotera rehetra raha vo na manofy na tsy manofy ohatra mitsingebana ny tenanao dia efa tension zay aingana ho tamin'ny herinandro ny ianao ve nahita n'izany tension 24-20 zany 24-20 zay hôpitaly nidirana rehetra dia entony amin'ny hôpitaly hafa netiny entony amin'ny hôpitaly hafa hôpitaly 3 tofa nahita azy reo 24-20 ozy reo entomody fa misy fomba fona amin'jen'Andriamanitra antsika misy menaka nomeny Jesosy hoe ty atao dia nisonana n'iny le olona nitsangana ny epitso danaka daholo ny dokotera teto tanana vo tamin'ny herinandro ny zany fa misy fomba n'Andriamanitra aminjena antsika foana fa aza mamofo amin'izany ianao jerena aloha ny tensionao any amin'ny dokotera dia jerena daholo manésiuminao sy ny calciuminao rehetrarehetra ato tsy misy fanafody nomeny Jesosy ianao noho izany dia ny dokotera zany ny tsy maintsy andehananao aingana aloha raha nanome fanafody Jesosy dia nety fa ianao tsy nomeny andana mamonjy dokotera zay ny dikany za dada nonofo hoe nahita olona dada BDB nahita olona BDB nanao akanjo fotsy be dia niteny za hoe miaraka amiko foana ianao Jesosy dia nisy olona hitako ny teny hoe ohatrany dada ilay izy nefa ohatrany hoe Andry Rajoelina dia nisy lehilahy teo akaikina lay olona ohatrany hoe eo akaikiny dada dia hoe kely sisy io dia may ozy izy dadanay kely sisy io dia may ozy izy dadanay mantsy anao zany dia dadabenay hitako eny ambony zahako ilay camion le soratra misy mahasosotra dia dadabenay hitako eny ambony teny ambony fako teny ambony fako n'ilay camion dia lasa dala ho ny dadabenay dia marino dada fa hitako dadabenay io ohatrany manao endrika devoly matahotra mampatahotra ary mandeha roka miaraka amin'ny devoly izy anefa mbola velona inandia adidinao zay nahazo an'ity nofo ty jereo ny afatry Jesosy tamin'ny janvier amin'ity taona rehetrarehetra ty hoe zay lavo izy arenina ny vero izy izy tadiavina zany dia anjaranao zany tsy maintsy ho teneninao dadabenao io fa tena mandihy miaraka amin'ny devoly inona moa zany vocal zany tia mamon'olona zany tia mamisavy olona zany adidinao ny mampibebaka azy raha tsy zany dia miteny aminao Jesosy hoe
kely sisa de ho may ianao satria tsy manao ny devoir anao ianao manafatra antsika mihitsy izy io zay izy miteny foana janvier février lavo arenina very tadiavina nefa no seny amitady any dadabe mananatra ny dadabe tsy mety de be de anao zay misaotra an' Jesosy anie manoro lalana atsika ary tiany miara-miasa amintsika misaotra azy tsika tondram-bavaka dada hoe satria nanao asan'Andriamanitra de nofiko hoe teo andala tsara n'ilay olona no natao ny asa izaho manao akanjo masina de nakao amin'ilay efitranonay ilay olona de hoy izaho hoe maninona tsy ampandrosoana ato an-trano Jesosy fa eny andala tsara eny de hoy izy hoe mikorotana be ny tranonay mo zandrinay mbola matory satria natao ny asa tao ambany mbany lavarangana de nivadika ilay olona nandio roka be ilay olona nanaovana asa de aveo nivadika biby be sady ratsy tare de lasa ilay olona aveo any anaty trano de tsy misy tao anaty trano ratsy be de misy elika teo akaikiny mariko dada fa za Jesosy de tena mitory fitiavana be amin'ilay olona ary mety mana foana Jesosy hoe tena tiako ianao zay nahazo kanainkanay tamin'i Jesosy hoe tiako be ianao de maniraka anao izy averina indray manao ny asan'Andriamanitra anao any andala tsara maninona anao any andala tsara anao no manao ny asan'Andriamanitra de hoe satria hoe hiditra Jesosy fa tsy tafiditra ina dikan'izany misy ody le trano nanafatravatra mihitsy Jesosy fa raha vao misy ody ny trano de tsy miditra ma zany ivavahana makatem-piangonana zany sisa fa raha ny an-trano anao mivavaka maraina atoandro hariva tsy mety miditra ao aminao mihitsiny izy ny antony satria ny ody ony rafilahany raha ianao tompo-trano misy rafilahinao ao tranao miaraka amin'ny vadinao hiditra ianao sa tsy hiditra tsy miditra ianao na misy rafivavinao ao trano miaraka amin'ny vadinao hiditra ianao sa tsy hiditra tsy miditra Jesosy tsy tia ady raha miady izy resiny foana ny devoly fa tsy tia ady izy de alohany manaja tena voaka tsy mahasitrana ny olona io mihitsy ianao amin'ny mpiandro zany raha tsy diovinao ny tranony de dorana daholo le ody amanjary any ambany lavarangana nareo ny miasa Jesosy tokony ampidirina nefa izy tsy mety miditra ka ho sitrana sa tsy ho sitrana tsy sitrana le olona nefa asehon'Andriamanitra aminao fa mivadibadika ohatra amin'ny biby be ratsy tare be mandia roka olona tsy mivavaka mihitsy io adidinao no manarina ny lavo tsy maintsy hoa raha mba miteny aminao ma ho Jehovah de mba harao zay lazaiko fa mivavaka foana ianao raha ohatra mangataka amin'Andriamanitra anao sitranony ty olona ty maminany am'izay Andriamanitra hoe arao areo roa le ody fa zany ambany lavarangana nisana ary olona io de tia roka be tia mandihy be mihitsy ratsy tare be mihitsy tsy te hilaza mihitsy zany aratsiny sy toetra ratsiny zany fa adidinao no mampibebaka azy afatry Jesosy amintsika rehetrarehetra fa ty taona ity mbola fotoana ny sivana
very izao i olona io tratrany sivana jerenao fotsiny zay lavo zay renina tsiponina izy tsiponina le voany sivana zay lavo arenina ny very tadiavina adiditsika ne zany manjary miteniteny fotsiny tompo isataona nefa zao tsika oktobra novambra desambra misy telo volana sisa de tapitra ny taona de mbola miantsoantso mafy izy hoe samy manao ny adidy rera olona tsy nanao nareo de ataovy zafady sa dadano nofe nisy mpanompon'Andriamanitra vehivavy ray efa maty nalaza tao ta Madagasikara izy io hatrany ivelany nanolotra atonta taratasy ahy izy sady ny teny hoe raiso ity dossier tya de sevo manao dossier ny zandronao lahy avy eo ny a tany ampiasana sady nentiko teny ilay dossier paquet ara-taratasy ray fa tsy fantatro zay soratra ao anatiny nisy mpiara-miasa roa vavy ono nangataka feuille tamin'ilay paquet-na dossier de samy voaroka tamin'ny asany izy ireo vavy izaho de mpiandro vehivavy fa lay zandriko lahy kosa de mpandray zao nisy mpanondrom-pan'Andriamanitra anankiray ozy eneo efa maty no ny teny hoe raiso ity dossier ty de sevo manao dossier zandronao lahy raha zavatra tsara ohatr'izay izy zay le olona io na maty aza de fomba n'Andriamanitra mihitsy ny mampiasa olona efa maty miteny aty amintsika aty fa raha ohatra reny olona maty reny miteny hoe ndao anaraka de ho faty ianao zay raha vao miteny any hoe entobo de ho faty ianao zay fa izy zao mananatra tsara raiso izy ty dossier ty de sevo manao dossier ny zandronao lahy dinona nataonao ao anaty nofo io de tonga tany ampiasana hony ianao de nentinao tany le dossier tsy fantatro hoe dossier io zany de nisy mpiara-miasa roa vavy ono nangataka feuille tamin'le dossier de samy voaroka izy ianao nasain'i Jesosy miteny hoe le zandronao lahy sevo manao na dossier nefa misy olona hafa naka tamin'io tsy fantatro na imprimé na ambosy tsy aiky zay angamba mba naka koa le ohatrohatra manao hoe mba meo koa za koa mba ohatra nitahaka ny zandronao de nomenao de voaroka tiany Jesosy zany rehefa miteny aminao Jesosy hoe zandronao omena de omeo ny zandronao fa aza omena olo-kafa fa sombany Jesosy zay olo-kafa mandray zay tsy tokony ho azy ataovy ho any didy fa manjary malahelo Jesosy amin'izany misy aloha de nofo rirenina mbola misy angambany renina tsy haiko za dada no nofo hoe mandokiraro sy zavatra maro de aveo koa nando zavatra lavalava maintimainty tahaka ny le fil fanjairandreny angamba tsy mety tapitra tsy zao lazaiko anao inona zany amin'ny mpiandry ohatrany tsisy mpiandry angato raha nanofo mandoko raro izy na mando zavatra be debe inona zany voakaniny zany tena olona ny sopatra anao mihitsy ane zany hoe kiraro no avoaka miany fa nomeny ody nomeny pozina tena amono anao misy afaka amin'ny telona kiraro ve tsika fa olona tena amono anao io ny tenenako aminareo hoe mba tandremy re raha olona
mba mihinan-kinany zavatra avy amin'ny olona efa fantatra mihitsy le olona fa olona ratsy mpamosavy ohatra mpamon'olona meny mofo gasy ianao a dia ninana ianao seny namony teny na ianao tsy mihinana na araka ny fomba ny namako sasany teneny Jesosy a tandreminao mihinana an'io gâteau io a dia tongona dia atsipoko fa ny namako sasany manao hoe eto ty roako devoly dada satria gâteau be tsara tary dia tena mandroka mihitsy miala fa fahazany rano Jesosy dia tsy maninona izy fa misy tsy manao an'izany dada ny tadiavin'olona foaty a zay kendrena ihany no maty a za tsy kendreny za hinana vontelona ninona ohatran'izany ny tentany afaka adiny ray sepotra ny atsy mpiandry miasefotra ihany ariva ny andro nakany amin'ny dokotera voaka nana be dodododony anaty vava nana zany e nana ray kopy efa miteny Jesosy hoe aza mihinana an'io fa mbola mihinana ihany tsy mba nandroka devoly le anankiray nandroka devoly tsy naninona fa hoe sy dada ny tadiavin'le olona vonoana za tsy kendreny za hinana sitraponao zany izy ny atao fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra dia io ianao vo io jereo tsara fa reo zavatra ohatra ny fila stonina tsy mety tapitra zany hoe feno kirady zany eo anaty kibonao mba ohatra ninona moa zany esanaingana enao aingana misotro ny rano Jesosy aingana daingana maka mpiandry be deaibe mihitsy misitona an'io zavatra hoe stonina raha va tsy miteny an'izany mpiandry tsy afaka io a fa reo misotro ny rano Jesosy fotsiny tsy afaka io efa kiraro be deaibe no anaty kibonao mpiandro be deaibe miteny hoe stonina tsy hitany masonao ne zany fa rehefa mizidra be ny kibonao a voagaga ianao misaotra ny Jesosy miteny amin'izany tsika rehetrarehetra jery famantarany andro ena satria mbola misy sekolana ady za dada nanofo hoe tena ohatran'ireny série télévisé reny ono tantara mifampitohy ohatrany any amin'ny télé reny tena nofo matory aloha taitra fa mbola akipoko ny masoko dia mitohy ihany le nofy sokafako ny masoka dia tapenako body fotsy dia mbola mitohy ihany ilay tantara dia nisy feo a ohatran'ny mijery cinéma na télé nefa tsy ao anaty sofina fa asa ohatrany hoe misy bafla dia hoy za hoe izany ve ny nofo ririnina sa izany lasa dala toy izao ny tantaran'ny filma zaho no inspecteur de police mifanandrina amin'ny dalo zay ny senina ray nodidininy nodidin'izy ireo ny trano azy nipetrahako nitadiavo no vakina ny barabarana nefa tsy mety vaky ndotrindran'ny lasantsy fa tsy mety may dia hoy izy hoe be loatra ity taratasiko ity fiadanana ho anao tsy azoko ay taorianan'io a dia nisy ny hira firana fanampiny 720 hoe aiza moa ianao a ity Jesosy zo lazaiko anao marary ianao marary nareo mery manaraka an'ireny série tamin'ny télévision reny ne misy fitraikany io amba eritrereto ihany misy série tena tsara fa misy série ratsy dia iny averimberiny devoly aminao averimbeliny aminao averimbeliny zay ny ataoko hoe arary ianao
mananatra anao ne Jesosy mba tsy jery be dehibe jerenao doatra amin'ny film policier rehetra jerenao daholo dia manjary ohatra amin'ny firinina kanefa Jesosy miteny aminao manao ny hira hoe aiza moa ianao ozy ny refrain ity a Jesosy ekeo mba ho hirakao a raiso anao ny sitrakao andeha mivavaka manao ny asan'Andriamanitra fa tsy mijery film daladala koa mbola jerenao daholo fantatrao ny tiako lazaina mangataka eona amin'ny dada tsy eto zao fa ndeha hamontsy fanokanana any Dego dia afaka herinandro indray vao hitanareo ay za nanofy tapabolana zay pasira aritiana ozy ny antory teny teto na teny momba n'ilay vehivavy azon'ny fanahy marofo teny vavaka ary nangataka tamin'i Jesosy fa sepotra be ny Jesosy efa tamin'ny taona 2000 zany hoe ianao Jesosy na afaka manome fanafody ho ahy amin'io aretin'io marofy ahy io dia nanofy nahita lailosy sy iray aho ary nendasina dia taitra aho raha fanafody tsika tsy lehibe nao Jesosy fantatrareo zany lailosy zany be dehibe izy indraindray ao an-trano any akaiky ny benoir misy azy dia raha tsy diso asiana sira izy dia levona malilalila ohatran'ny lelo izy fa io tompoko nasain'i Jesosy ho aminao raha mba tsy manaraka an'izany ianao ne ka tsy sitrany io le mahatonga an' Jesosy am're miteny foana fa tsy meno nareo anarany mivavaka mahazo valim-bavaka tsy raharahinao indray mivalim-bavaka dia inona moa ny antony atongavany eto zany aninona fa rehefa mba miteny izy dia rao zaranao ary io nasainy hoanina fa tsy zavatra hafa jereo tsara ny fanaovany azy lailosy ray lailosy zay tsara ary nendasina dia taitra ty ohatrany hoe endaso ny lelo asakiriko amin'izany ianao fa Andriamanitra nanao anao izy asa toerina mihitsy izy azafady amin'ny teny an'izany fa iny foana manjary tezitra izy hoe miteny foana nefa tsy meno ahy nareo lany reto tompo fotoana isy aso tika mba mety ho lazaina ny resaka fianarana fianarana tadiaviny sainao io atao io tsy mety dia avy ireny ty nofo ty hoe Jesosy inona ary amin'ny fianarana mety satria ny nofonao dia nandeha nitady fianarana dia nitady tsy nahita lalana nalenao tery farany tsy nahita ianao tsy mety zany io zavatra eritreretinao lalana alenao io fa mandehananao manontany an' Jesosy hoe inona Jesosy ny fianarana tena mety amiko amin'ny folo alina vao mangataka ho na amin'ny 1 alina efa matory daholo ny olona ny antony le fanahy masina io fanahy masina ny miteny amin'ny nofy amintsika io io fanahy masina miteny an'io hoe ohatrany vorona
dia raha mivavaka zao anao dia mivavaka amin'izany a ianao mbola anasa vilia mbola andro sakafo mavatokotany anasa lamba lasa le vorona fa rehefa mifolo alina miraika amby folo alina efa matory daholo ny olona rehetrarehetrarehetra any vao mivavaka dia vao vita mihitsy ny vavaka iny a dia tonga dia matory so manao hoe aiza miboty fotsiko dia lasa le vorona vavabavapona hoy soratra masina tandremo amin'ny alina ho ava matory kalma tsara efa eo miboty fotsy a vao vita mihitsy le vavaka dia matory ary raha mpivady tsy maintsy misaraka satria mivadinao tsy maintsy miteny hoe mikisakely any dia izy le vorona dia lasa soratra masina tsy adala mpivady nefa hivavaka oza tsy maintsy misaraka saram-pandrina efitra hafa ary anao no mbola mpianatra anao a raha misy zandronao amin'ny efitra ankiray voaloha izy atory efa tapitra matory izy amin'ny folo alina miraika amby folo alina zay anao vao mipetraka mivavaka raha miara-matory amin'ray tapo aminao ianao vita ny amenina tsofoka moramora anaty boty fotsy tsy mitenitsony dia mamaly anao Jesosy mba arao zay lazainy sotra tompoka tsangana am'izay tsika hivavaka ina moa le hirana angatahana teo ina moa le hirana angatahana tamin'ny vady teo hoe mbata-taninao raiky zay moa sa eo an-tananao raiky mbata-tano ataontsika nihery mbata-taninao raiky zaty lalanjanaka fa ny mifidy dia tsy haiko tsangantsika rehetra zanaka ny mifidy totsy aiko ka manirindrina mitambesatrawando zanetsikiliara aina turai misotranao a Jesosy mbola tsy sasatra mihitsy anao miteny aminay ary mahafaly anay mihitsy ny miaino fa ay tena mamaly vavaka ianao a tena manome fanafody ianao falybe zay Jesosy mahainao zany ary tsaroanay fa ohatrany misokatra ny fiainanay manontolo satria tena miditra tsetra ianao eny hatrany atokantranonay azy anao miditra so misy ody any atokantrano any tsy mety miaino ny fivavahana ianao misaotra Jesosy mananatra anay ianao vatry teo eo akaikinay manko ianao teo eo akaikinay fony ianao ary tena tianay tokoa ianao ina moa ny idirana amin'izay retinay fa idiranao ina moa ny idiranao amin'ny fianaranay fa idiranao ina ny idiranao amin'ny asanay fa idiranao satria tena tianay ianao dia ampitomboy foana ny fitiavanay ianao Jesosy ary atao faly manana anao mihitsy zay faly mivavaka miresaka manontany aminao fa ay ianao olona azo antsona
antsoy aho ianao dia ho valiko anao. Andriamanitra tsy mba miavonavony ianao. Toy izy foana zany Jesosy be dia be no mety tsy mbola tsy voalaza fa ianao Jesosy mbola hamaly hanoro lalana anay. Mino a Jesosy fa tena manolo-tanana ianao amin'reto vahoaka reto, ohatrany manao hoe izay manatonany tsy mba laviko mihitsy. Misaotra Jesosy, misaotra. Ko ankehitriny Jesosy alohan'ny isarahana eto dia mangataka anao ianao le tia anay, ianao le mitady anay, ianao le mitady hiara hiasa aminay, mba hanatona amin'izay amin'ny mpanomponao anao Jesosy. Tongavany amin'ny W rehetra eny ianao hatrany amin'ny rena voalohany, faharoa, fahaefatra. Misaotra Jesosy, misaotra. Fantatro fa miaino afony ianao satria mamaly vavaka ianao. Ianao no nyteny hoe tia hita nendrika eo anie aho ireo izy. Mino fa tsy izay nanoratra ihany no nahazo valim-bavaka taminao, fa misy tonga dia omenao tolo-botsitra ravoravo mandray valim-bavaka any aminao. Dia misaotra anao zay Jesosy, misaotra anao manokana zay satria hafa misy ny fomba fitantananao ny fiainanay. Fa misy ireo mbola hiteny anao mangingina, dia misaotra anao koa fa namaly ianao ireo daholo izy Jesosy, ireo ny endriny. Faly ianao ne mahita azy, ary mbola faly ianao te resaka aminy. Dia tanterao Jesosy ny tenina hoe tahandreny feonao io ne le bitsibitsika Jesosy, io le azahoanay valim-bavaka be dia be, fa matetika tsy azonay mihitsy le teninao. Fa misaotra anao fa azo atonony ianao ary azo resahana ianao. Ka azafady Jesosy, angamba efa niteny foana ianao hatramin'izay nanome valiny, fa izay tsy mahalala. Mifona aminao avereny indray Jesosy izay mbola tianao averina, mba ho fantany fa teny eo akaikinao sady tianao. Vavaka tsy ambarahava anara Jesosy, mamolo voly ao anatin'ny fony, makarirary ny sainy sy ny fony fa tsy misy valiny. Bitsibitsika aminao izy Jesosy. Tanterao raha ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao ary, dia ianao ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra voarainao, tsy mba mamitaka ianao, masonao mahita, sofinao mahare, zanakao aneo Jesosy, tianao ane io toroy lalana izy vahaon'olana, ary mitenena araka ny fombanao any tokantranonay tsirairay avy. Mantra zay Jesosy, mahatonga anay mangataka, mandohalika amin'i Jesosy, mandohalika mihitsy, mangaty tanana aminao, mangataka tahaka ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao bakay. Ianaranao ny angatanay izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anarana. Ho tonga ny fanjakanao,
ataony sy tompona ety atantakiny ny tandra eo naininy anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana isaneloko taminay rehefa mitondra na mafatokana anavana milatsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raison'tsodrano o Jehova tompony maro aminao zaho aneno Andriamanitra hoe aza matahotra ary aza merikerika foana zaho mi sady mamonjy anao e ary mbola momba anao e eo anilanao foana izaho Jehova Andriamanitra miteny aminao fa tianao na dia tsy fantatra ho azy zany anolo lalana anao na dia tsy fantatra ho ary zany fa izaho Jehova mahalala izay tokony ho anao misaotra tompo anao ny dera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleloia. Masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen. Tanteraka tokony izany ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Desa mimahereza to
Tuna fatai tamilizania fatutra izai langiza aketini nuvana ina fakawiza ritupata waone ni sabtana enatia before
fanoanana fiangonana miara-miasa aminy mametraka ihany koa fa nifilazany tsara aloha vao mivolana fa tsy avy hatrany dia miazakazaka makany mitosana amanany jesosy filazany tsara zay